vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety izy mba Nanisik ang punyang palay aminira Lahatra riavana tsisy miletika zany tsika reto nandray azy averiko amin'ny anaran'i Jesosy atao anaty sambo ray tsika ary tsy misy miletika zany nandray ary raiso ny tanany eo anilanao dia tenenao zany izy tsisy miletika nandray ary hoe raiky sasatsy raiky zany teneny ihany raha vavinao sy ny rahalahinao tsy avelako iletika zany ianao hoe amen na satsy amen amen na satsy amen mba maki tenin'Andriamanitra isika isy zavatra anankitelo ho ianarantsika sary mandrakariva moa rehefa mianatra ohatry zao tsika mezaka mampita lesona tsy hoe anankitelo fotsiny fa be da be ny lesona atao anaty baiboly fa ezahana ampitaina anakiroa anankitelo isaky ny mandeha mba amin'izay voaray atsika tsara Jakoba toko 5 no raisitsika amin'ny anaran'ny Tompo Jakoba toko 5 Hebreo Jakoba toko 5 andiny faina amby folo dia Hebreo toko 10 Hebreo toko 10 andiny 5 amby roapolo Hebreo aloha mivakitsika voalohany Hebreo toko 10 andiny 5 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro averiko aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa fa manina honi mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro atao amin'ny Jaona toko 20 Jaona toko 20 amin'ny anaran'ny Tompo andininy faraky amby roapolo no vakiko dia noho tsara amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nanirahany raha ihany no anirahako anareo kosa ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza ho avelanareo dia ho voavela izany ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe didimo dia tsy mba teo raha tonga Jesosy dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo izahay fa ho kosa izy taminy raha tsy hitaka eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana azy ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voko ny tanako dia tsy mba ino aho ary noho ny afaka valona dia tonga dia tafangona teo indray ny mpianany
ary teo koa Tomasy. Dia hoy Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary etefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ilany voako, ary azahoy isan'izay tsy mino fa mino. Tena maly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Ataovy aleluia. Voalohany dia ampianatra anareo aho soraty eo anatin'ny kahie manao hoe ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka, ny mahazava-dehibe ny fiarahana miangona. Inona ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka? Inona ny mahazava-dehibe ny fiarahana miangona? Tahaka n'izao ataontsika izao. Maro amin'ny olona manko no miteny any zavatra ohatr'izany manao hoe zay pastera dia manaraka en ligne, manaraka amin'ny télé, manaraka foana ny toriteninao aty amin'ny Facebook, manaraka foana ny toriteny amin'ny télé sy amin'ny radio pastera. Zay pastera tsy mbola tonga mivavaka taty aminareo taty, tsy mbola tonga namonjy fotoam-bavaka taty, fa amin'ny télé sy amin'ny radio foana pastera no ahitana ny toriteninao, aheno ny toriteninao. Eno zao zavatra resako zao. Zava-dehibe ny manaraka amin'ny télé, zava-dehibe ny manaraka en ligne, tsara ny manaraka amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube, satria misy amintsika tsy afaka manoatra. Misy aty a Dubai, misy aty a Koweït, aty a Comore, aty a Maurice, aty a France, aty a Europe, aty a Asie, tsy voatanisaka daholo tsika aty ivelany. Ianao rery ny any tsy mbola misy vahony ilo koa any, tsy mbola misy fiangonana any, tsy amezatsiny ianao ary tsy misy olana. Raha ohatra ka en ligne ianao ny manaraka, amin'ny Facebook ianao ny manaraka, amin'ny YouTube ianao ny manaraka, amin'ny télé ianao ny manaraka. Andriamanitra mahafantatra an'izany, comprendre an'izany, mahalala an'izany hoe tsy mbola misy fiangonana aty a Koweït, ianao rery ny ao, dia tsy mampaninona an'Andriamanitra izany. Ary inoko fa mahazo hery ianao, na manaraka amin'ny Facebook na manaraka en ligne, mahazo hery ianao. Ataovy amen izany. Fa kosa raha lasana bavy, misy tombony be dia be ny fiarahana miangona, ny fiarahana mivavaka. Dia misy zava-panahy izay tsy azonao rery ao an-trano, tsy hitanao rery ao an-trano. Raha ao an-trano fotsiny ianao manaraka amin'ny télé sy radio, dia misy zavatra tsy ho azonao mihitsy, misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy. Halleluja. Misy zavatra tsy ho hitanao rery ao an-trano, fa hitanao aty am-piangonana. Misy zavatra tsy ho raisinao rery ao an-trano, fa ho raisinao aty am-piangonana, ho hitanao aty am-piangonana. Ataovy alleluia. Ary zany na tonga amin'ny baiboly milaza eto amin'ny Hébreux 10 manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, aza mahafoy ny fiarahana miangona. Eto amin'ity Jaune 2 ity dia misy tantarana lehilahy anankiray, apôstôlon'i Jesosy, didimo ny anarany, na atao hoe Tomasy ny anarany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niakatra ho any an-danitra, dia niparitaka ny mpianatra. Nisy mpianatra kivy, nisy ireo mpianatra tao anaty akivina dia nanomboka nitady irenireny, nanomboka mitady hiala, nanomboka nangatsitsika. Rehefa kivy hoe tsy aotsony Jesosy, andoranga akaina, andoranga hialaala, andoranga angatsitsika. Tsy rahalasiana bavy malala. Na maty ary Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nakany an-danitra. Ary na dia lasa tany an-danitra ary izy, dia mbola zao ny teniny, na aiza ingonan'olona telo amin'ny anarako, dia hoanao izy? Eo afovoany aho. Ka kivy Tomasy,
kivy Tomasy satria hoe maty Jesosy dia lasa niainy hoe ny tany ivelany. Ary misy amin'ny mpiara-mivavaka amintsika tahaka izany raindray. Misy mpiara-mivavaka tahaka izany. Ohatrany tsy ao paster Hertiny, any an-dafony izy, lasa any Frantsa, dia mbola hiverina any koa ony anie. Za aloha mbola hiverina any atsoatsy ah. Ataovy aleloia. Raha lasa anabavy, i paster Tovy ndraindray nitseto, paster Hertiny ndraindray nitseto, paster Frederika ndraindray nitseto, fa ny mahafinaritra Jesosy manatrika eo foana isanandro isanandro. Naiza ingona ny rona telo amin'ny anarako dia ahoana? Eo afovoany ah. Kivikivy Tomasy, efa tsy eo tsony Jesosy. Ny mpianatra rehetra nivory tao daholo, izy folo lahy nivory tao, fa i Jodasy koa moa efa maty iny, fa nitokamonina koa iny dia maty namono teny. Izy folo lahy tao niaraka tamin'ny olona sasatsasany, ry Petera tao, ry Jakoba tao, iza reriny tsy tao? Tomasy reriny tsy tao. Ary rehefa tsy tonga ianao ry havana amina fotoana anankiray, za dia milaza aminao, zany manko ny ataon'ny mpivavaka sasany. Zay indray mandeha eo koa veny tsy tonga dia maninona? Zay indray mandeha koa veny tsy mivavaka dia maninona? Mba mamonjy mariazy androany, mamonjy vodiondry androany, mba mamonjy fety androany. Zay indray sabata koa veny tsy mivavaka dia maninona? Indray sabata ianao tsy mivavaka, fa efa misy zavatra banga ao anatinao. Misy zavatra banga eo amin'ny fiainanao. Inona ny zavatra nitranga teto? Ovakitsika eto amin'ny Jaona toko 20, andiny 1:20. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany ray aho no hanirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofonaina, nanisy inona hoe? Nanisy inona hoe? Ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza ho avelanareo, dia ho voavely zany. Ary na iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Rehefa nitsangana Jesosy teo amboniny, teo ampovoan'ny apôstôly, dia tsy hoe nitsangana fotsiny izy, fa nanome fofonaina. Nanome inona hoe? Dia hoy izy, sady nanome le fofonaina, eo amin'ny 2:20. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Raiso ny inona hoe? Raiso ny fanahy masina. Tomasy tsy teo, fa ireo mpianatra ireo dia nomen'Andriamanitra ositra manokana, fahasoavana manokana, zay tsy nanana ny Tomasy. Nanana fofonaina manokana, nanana fanahy masina manokana. Ary nitsindriany Jesosy tsara, mena fahefananareo. Fa izay eloko avelanareo dia voavela, fa izay tsy avelanareo dia tsy voavela. Manana ositra manokanareo. Tsy teo Tomasy. Tsy teo Tomasy. Amin'ny fotoana ny olona iray, ny mpino anankiray, banga fotoam-bavaka iray, dia misy zavatra tsy azonao raha latsy anabavy. Misy zavatra omen'Andriamanitra ny olona tonga eo, fa ianao tsy mandray azy. Zany ny mahatonga zara latsy anabavy tena mampirisika anao foana. Na inona antony, na inona antony, na inona antony, na mety vodiondry io, na fety io, na karama io, lehibe lavitra no men'Andriamanitra anao rehefa atao anaty fotoam-bavaka ato. Ataovy aleloia mafy raha resy lahatra. Lehibe lavitra noho ny karamanao, lehibe lavitra noho ny asanao, lehibe lavitra noho ny fety any ambadika any, ny zavatra efa homanin'Andriamanitra anao anaty fotoam-bavaka. Perta ianao. Tsy teo Tomasy, ny olona nandray fanahy masina, nandray fofonaina, nandray hery, Tomasy reriny tsy teo. Izany ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka. Ndray misy mpino mieritreritra an'izao manao hoe, zany ena tsy makany am-piangonana ary mivavaka e, zangy ena tsy tonga any ary mivavaka e, na izary ary eny aty an-trano mivavaka e. Raha lasa anabavy, tsy ratsy ianao mivavaka irery ao an-trano, tsy ratsy ianao mijery tele eo,
fa hafa zany hoe miara-miangona satria rehefa miara-miangona Jesosy eo ampovoany na iza na izay ngonarona tena amin'ny anarako dia eo ampovoany ary misy zavatra tsy raisina ho any an-trano misy zavatra tsy raisiny Tomasy any an-trano fa eo amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahana mivavaka eo no andraisana ho azy ataovy aleloia aza ity expérience ananako ity anisan'ny expérience ananako ny devoly fetsy teneniny eo aniranao ny devoly fetsy hoe izao no zavatra mba tena tsapako amin'ity fanompona ny tompo ty raha vao misy fotoana ny mpivavaka iray manapaka sabata indray mandeha maninona hoe dia ity ny zavatra tsapako amin'ireny mpino ireny amronany devoly problème izy sabata orinana iny mba tsy ho tonga fanoroany dia ity ny mbola olana mbola amronany devoly problème indray izy fanotelony mba tsy ho tonga intsony ohatra tonga amin'ny fotoana sabata ianao tokony hivavaka tonga amin'ny fotoana sabata ianao tokony hitady an'Andriamanitra ozy izy ny olona nampanantenanao amin'ny sabotsy sy naraina amin'ny 12 ameanao 3 alina fa tongava ary anosopatrana no le 3 alina dia lasa ianao nakany amin'ilay olona tany adininao fiaraha-mivavaka tiatsika eo fa tsy amin'ny 12 olona io ny tonga ao any amin'ny ray sasany mahery izy vao tonga eona aminao ao ary tsy le 3 alina nampanantenany no meny anao fa raha be indrindra 2 arivo sy 1 alina fa devoly andrebireby anao io tsy hitady an'Andriamanitra satria fantatry ny devoly fa misy fahasoavana be lavitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao isy vahaolana isy million maro efa homanin'Andriamanitra anao amin'ny herinandro fa raha hivavaka ianao hitady an'Andriamanitra ianao dia homen'Andriamanitra anao io million io dia ozy ny devoly mitondra anao fakapanahy io fa misy valim-bavaka ho azony amin'ny lady maraina valim-bavaka ho azony amin'ny latsinainy maraina any amin'ny 7 million any andao rebirebentsika izy homena 3 alina amin'ny asabotsy ho avy zao amin'izay tsy mivavaka dia vototsy ny fitahiana io efa nanomana zavatra ho anao Andriamanitra fa nikendreny ny devoly ianao tsy ho tafahoana amin'Andriamanitra dia sady tsy nahavavaka ianao no diso fotoana amin'ny ray sasany le olona amin'ny 2 sasany vao tonga ary ihany ianao manenina takizay ihany amin'ny vavaka takizay ihany namonjy fotoam-bavaka an'izao ny olona zao tonga miaona amin'ilay olona nefa ianao tsy le nampanantenany aza no omeny anao fa mbola kely lavitra no le nampanantenainy dia jerenao amin'izay amin'ny herininy ray amronany devoly hevitra tampoka ianao ataony marary tampoka amin'ny vadinao amronany devoly problème marary tampoka amin'ny vadinao dia ozy ny vadinao hoe ianao ve andeha hivavaka dia za avelanao rery ho faty eto ino anao tsy maintsy mijanona tiatsika eto fa any amin'ny fahatelo sabata ho fatiny ray ny fianakaviam-badinao mety misy zanaky ny zopavinao indray maty ary alevina sabotsy amronany devoly problème ary eo ianao no mahatsapa indray mandeha zay ny tsy tonga dia lasa fanindroany lasa fanitelony ary nikendreny devoly ianao ny tsy hivavaka intsony izy aminareo nefa nahatsapa ny zavatra nyteneniko zany tsy tonga indray mandeha dia avy eo amronany devoly fanindroany dia amronany fantelo izy nefa nahatsapa n'izany tanareo ny devoly fetsy fatany tsara fa rehefa manitonga ny sabata eo Jesosy eo ny fanatrehan'Andriamanitra ataovy amen zany ary nikendreny devoly voalohany dia ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ary ianao tafasaraka amin'ny rahalasiny anabavinao ianao tafasaraka amin'ny rahalasiny anabavinao ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ary ianao hanomboka angatsitsika ny ara-panahinao ary nikendreny devoly dia ianao tsy ho tafaverina intsony asiny devoly olona manafitohana anao ato mampatezitra anao dia iny ianao fa tezitra dia ozy ianao tsy hivavaka indray mandeha aloha aleoko mihitsy tsy hivavaka aloha amin'ny sabotsy fa tezitra iny ianao indray mandeha tsy mivavaka iny dia ho toy izany devoly iny 2 herinandro tsy asiany devoly bus indray avy any aminareo fa migrevy mpitatitra dia tsisy bus minonao amin'ny fantelony
famoronany devoly zavakafandray ianao tsotra le antony efa fantatry ny devoly fahitahanao Andriamanitra isy fahasoavana omen'Andriamanitra anao ary mikendry izy ny tsy atongavanao aty am-piangonana mikendry izy ny tsy atongavanao aty satria ry havana zany natonga baiboly hoe aza mahafony fiarahantsika miangona satria ny fiarahana mivavaka andovaka itsika tao amin'ny asan'ny apôstôly efa mivakiko tamin'ny larobiny fa mafisiko kely asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy faharoa amby telopolo ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay ny ray inona hony avereny mafy kely azafady fa tsengo tsara ny ray fosy fanahy ny olona rehetra avereny mafy mafy hoe ary tsisy nanonona ny fananany ho azy na diray azy fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra zay nananany ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan Jesosy tompo ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra ary inona hono tao amin'izy rehetra avereny mafy hoe hitanareo izao fivondronatsika izao izao fiangonatsika izao izao fiarahantsika izao ny atao hoe fiangonana ary ny baiboly dia nanindry tsara fa rehefa ny ray saina ny fiangonana ny fampitatana ny fiangonana ny ray fo ny fiangonana dia nisy inona be tao za hitsodrano ny fiangonana vaony oloko amin'ity pasika ity fa izy fahasoavana be epita any ampino rehetra any amin'ny fiangonana rehetra any am-panompon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fiangonana iray manontolo izy fahasoavana be ataovy aleloia mafy zany mafimafy kely ny aleloia azavady raha vo miangona ny olona itsika zao tompo dia tahaka ny charbon izy nefa nampiasa charbon mahandro charbon anontany anareo ny charbon ve mirehitra raha vaingana charbon ray no ampiretinao ndana manandrana raha riva hitanao azy makavongana charbon ray ohatran'iny ny angezany dia ozy ianao hoe tsy te halala ny anareo fatana charbon kely reva ny anay tonga dia vongany ray dia ataovy eo fahaizanao fa mirehitra sa tsy mirehitra tsy mirehitra fa raha tiana ny ampirehitra charbon dia mila inona vongana inona vongana charbon maromaro ataovy aleloia mafy zany aleloia dia inona ny zava-dehibe amin'ilay vongana maromaro rehefa ampirehetinao i charbon makaky taimenaka ianao dia mirehitra ny anankiray mirehitra ny anankiroa mirehitra ny anankidimy dia izy mirehitra io kopakopahana dia mifampipita le inona ny afo fampipita le afo fampipita le afo fampipita le afo fampipita le afo oh halleluja ataovy mafy ny tehaka ho an'Andriamanitra ary fantatry ny devoly zany fantatry ny devoly zany fa ary zany daholo ny expérience manandramana ianao rery ny ao an-tranonao ao hoe ianao efa zatra mamonjy fotoam-bavaka miaraka eto dia andanange manandrana hoe ianao rery tsy hivavaka sabata aty fa ianao rery miainao amin'ny tele na miainao ninona mirehitra ianao sa tsy mirehitra tsy mirehitra fantatry ny devoly zany fa zava-dehibe ny fiombonana zava-dehibe ny fivavahana zava-dehibe ny fiarahana mivavaka ary zany natonga baiboly ny teny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona halleluja ataovy aleloia ataovy halleluja ho an'i Jesosy tsy tao Tomasy ary rehefa tsy teo Tomasy dia nanomboka tsy nahatsapany zavatra tsapan'ny olona ny olona rehetra nandray fanay masina nandray fofinaina avy any an-danitra ngaray ny tara anga vitany hoe tara izy fa nijoro vavolombelona mpianatra tonga teo Jesosy ozy izy mpianatra halleluja halleluja ny resaka taminay izy nampahery anay izy halleluja hitanay mihitsy ny endriny halleluja so ny teniny hoe andana ho ny toroy ny filazantsara maniraka anareo ary tsy zay ihany
fanomeny anaiky mifofinaina dia feno fanay masina zay feno ny hery zay. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Inona zavatra nitranga tany Tomasy? Nino izy sa tsy nino? Tsy nino. Nino sa tsy nino? Tsy nino Tomasy. Zany ny olana. Mahatonga ny ara-panahanao. Misy fotoana mangatsika dia mafana. Mino tsy mino. Lasa tsy mino tsony. Anisan'ny problème mariavana ny fiarahana mivavaka. Raha vao miala amin'ny mpianatra ianao, misitaka amin'ny mpianatra ianao, tsy tonga mamonjy fotoam-bavaka ianao, dia tafalatsaka ao anatin' inona? Tsy finoana. Lasa tsy mino ianao. Ampaherezako anareo ty bypass a. Aty amin'ny faritra bypass aty amin'ny faritra Ambomanga kely. Alasora sy manodidina aty. Nareo aty amin'ny Trois Frères, nareo aty Akarobato, sady manodidina. Resako manokana bypass. Ho asiana fotoam-bavaka eto isan'andro. Alléluia. Isa maraina amin'ny enina. Alléluia. Mafimafy any teaka ao any tompo e. Isa maraina amin'ny enina. Ahoana hoe? Isa maraina amin'ny enina. Asitsika fotoam-bavaka eto isan'andro amin'ny 12 atoandro. Astovy. Alléluia. Asitsika fotoam-bavaka eto isan'andro amin'ny 5 ora hariva. Ataovy alleluia. Alléluia. Raha te hifady any eto ianao isan'andro, malalaka ny tanàna manomboka amin'ny 7 ora maraina isan'andro. Sokafatsika ny fiangonana, afaka mitolona mambavaka eto sika. Alléluia mafy e. Alleluia. Alléluia. Ieno zao lasaka izao. Toy izy ny teaka raha hitehaka ihany ianao. Ho hafanaitsika ty toerany ty. Amen. Teneniny eo aniranao, ho hafanay ty toerany ty hoe. Ho hafanaitsika ty toerany ty. Izy ndresy lahatra amin'izany. Ho hafanaina. Na dia misy akoroa eto na telo na 5 na 10, ho hafanainy ty toerany ty raha latsy. Alléluia. Satria isaky miangontsika, miara-mivavaka tsika, dia eo foana ny fanatian'Andriamanitra. Amen. Eo foana ny fanahy masina. Amen. Mampita zavatra any amintsika foana ny fanahy masina. Amen. Amen. Fotoana amin'ny 12 misy fotoana eto. Isakariva amin'ny 5 amin'ny enina. Tsy ampy ny fotoana sabotsy ohatr' izao. Zany mihitsy. Tsindriko tsara. Tsy ampy ny fotoana sabotsy ohatr' izao. Mila pina fotoana andavanandro afo. Reraka ianao raha sabotsy fotsiny. Reraka ianao raha sabotsy fotsiny. Tongava raha andeha hiasa ianao amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany eto misy fotoam-bavaka. Raha amin'ny 12 mahafaka anao, tongava amin'ny 12. Mamonjy indray mandeha anao na indroa isan-kerinandro manampy ny asabotsy. Raha le hariva amin'ny 5 sasany mahampy anao, avy miasa, vonjy eo malaiky amin'ny 5 eto na amin'ny 5 sasany. Tsy hoe ngitsaingitsy reny, fa reny ny azahoana hafanana. Rehefa mivorontsika dia misy fahasoavana ampididin'Andriamanitra ao. Rehefa mivory dia misy fahasoavana. Alléluia. Alléluia. Ho atsika ty amin'ny 3 frères ty. Ohatra ny tsapako mitady angatsitsika ny fotoam-bavaka andavanandro. Ao pastera na tsy ao pastera, Jesosy ao foana. Amen. Mialo. Toy izy ny teaka ao any tompo. Mialo tsoriko aminareo. Tsy dia mahafinaritra na loatra miaino an'ireny resaky ireny hoe hatramin'izay nalasanao zay pastera mangatsitsika ny tanàna. Nangatsitsika ny tanàna. Sao ianao tonga indray pastera dia ohatran'ny mafanafana. Ka raha tsy hoatontsona zany fa tsoniny ray ho any an-danitra dia ahoana? Dia ho frizidera amin'izay zany ianao mandra-pialanao eto koa. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy miorina amin'ny olona zany ny finoanao. Alléluia. Jesosy finoanao. Alléluia. Ary mila porifonao zany eo anaten'Andriamanitra. Za Jesosy tsy miorina amina pastera, tsy manaraka pastera, tsy manaraka fiangonana. Nia Jesosy rery ihany no arahako. Ka na ao pastera na tsy ao, na ao pastera iza na tsy ao, na ao pastera ray ihany na tsy ao, nia Jesosy raha mbola ao ianao dia mitady anao ary manaraka anao aho. Zay manaka an'izany manao amainina mafy. Fa fahotana mafaty zany ry havana. Fahotana mafaty mavery zany hoe rehefa tsy ao le pastera metimety aminao dia tsy hivavaka ianao. Misy olona manao calcul an'izany mihitsy indraindray. Tamin'ny heriny zao pastera ihany nanotatsy
Ary zao amin'ny heriny no zany donc ao izy zany amin'ny heriny ndao vonjena karaha le tsy le pastera eritseretiny ny ao de diso fanantenana ny ara-panahiny antanino eo anilanao fa ianao ty hoaiza hoe hoaiza ianao io ho any an-danitra ianao sa hoaiza hoe izy mivonina anaraka an Jesosy ataovy aleloia aza mafony fiarana miangona tsy nanam-pinoana lasa tsy nanam-pinoana Tomasy ny ala ny finoany Tomasy satria inona le antony ny olona rehetra nandeha vavaka ny olona rehetra tao anaty fotoam-bavaka izy tsy tao tafalatsaka tao anatiny tsy finoana zany ange izy io raha lasena-bavy e ary mibeba ianao mibeba amin'ny Jesosy raha ianao anisan'le manana an'ireny le toe-tsainy reny raha vao tsy ao pastera ray ihany na za tsy hivavaka raha vao tsy anona no mitory-teny za tsy hivavaka raha vao tsy anona ny ao dia za tsy hivavaka mibeba fa fahotana mafaty zany ary fahotana mafaty mahavery satria tsy pastera ny vavahanao tsy pastera ny tomponao fa iza ny tomponao raha lasena-bavy iza ny tomponao ataovy aleloia tsy tokony angatsitsiky tsy tokony atorotoro zany ianao na iza ao na iza tsy ao satria mampirehitra ny ara-panahinao tsy pastera fa Jesosy aleloia antanino eo nilenao ao tsara ve anao e antany izy mety aminao ve zany sa malahelo ianao zany izy aby mety amin'izany toroteny zany aleloia miverena indray raha lasena-bavy fotoam-bavaka latsinainy amin'ny 12 talata amin'ny 12 larobia amin'ny 12 lakamisy amin'ny 12 zoma amin'ny 12 isan'andro amin'ny 9 maraina isan'andro amin'ny 5:00 ase ho hitan'i Jesosy miaraka amin'ny poketra kelinao andeha hitady anao ndray atompo mangetaeta hitady anao a tsy miakina amin'iza ny ara-panahiko ataovy amen tsy mitady pastera tsy miandry pastera tsy mitady an'izaniza ny a Jesosy ihany mampalahelo ny fanan'Andriamanitra nge zany za tenen'ny olona zany hatram'izay tsy nataonao zay pastera mangingina ny tanàna fa ahoana moa zany ho a fa zany ho izy tsy manaraka amin'ny pastera eritiny ianao aleloia tsy tokony ampiovaninenina mihitsy aleloia satria pastera eritina tsy maintsy andeha ho any an-dafy amonjy vazahany ataovy aleloia ho anareta ty bypass moa tsy tatia tamin'ny larobia tsy tatia tamin'ny larobia fa voninahitra ho an'ny tompo fa velao mbola hijory vavolombelona kely ana fa tao anatin'izay 20 andro za tany a France zay maro ny vazaha resy lahatra any maro re vazaha tsy mino an'Andriamanitra maro ny fahagagana hita any maro ny vazaha sitrana amin'ny aretina any maro ny olona resy lahatra tany ataovy aleloia maro misy vazaha efa nyteneko tamin'ny larobia teo fa zany rahalahy zany tena atao anaty vidéo akato moa izy tao anaty telefony koa zany vazaha zany tsy afaka miaina raha tsisy oxygène izy tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an' Jesosy tsy mahalala an'izay fivavahana reny le ate reny fa izy moa te ho sitrana tonga teo amiko teo izy niaraka ny aseporana sepitra efa saika tsy tonga teo amiko misy oxygène ny orony misy tio be reny halleloia nivavaka ho azy aho nampanolo tena ho azy aho nasaiko ny bebaka izy nasaiko nanolo tena izy nirotsaka ny ranomason'ny leranamany nanaraka ny vavaka nasaiko nataoko izy halleluia zany eritseritra hoe vitan'iny indray mandeha iny ny vavaka tonga ny apitsony iny gaga tonga tao amin'ny trano nisy ahy izy mivady ny veriny
Miverin'izay pasteur ozy izy fa mbola entina mambavaka. Fa hatramin'izay pasteur ozy izy le ramatoa. Le ramatoa moa gasy fa le rangahy vazaha. Hatramin'izay nazahoany an'io areto ny pasteur. Tamin'ny alina izy vao nanomboka nahita tory. Izy avy ny délivrenao iny. Ataovy alleluia. Izy avy ny délivrenao iny pasteur vao nahita tory. Ny gestery le vazaha nasoriny am'izay le oxygène. Sitrana pasteur ozy izy. Tsy napetany tsony ny oxygène. Gaga hatramin'le olona ray trano jery tao. Nisy vazaha maromaro nahita an'le izy tao. Alleluia. Gasy maromaro. Gaga hoe niova pasteur iny olona iny gaga. Dia hatramin'le vazaha tsy mivavahana ary resy lahatra. Alleluia. Tena nisy le vazaha nandray anazy zay tany Marseille tao a Toulouse. Vazaha mpivady zay. Tao am'zareo mipetraka. Alleluia. Ny apitsiny ny tena resy lahatra le vazaha. Tena hoe io vazaha io ndray misy diabeta. Io vazaha anankiray io misy diabeta, misy tsaiko. Dia ohatra mihinana fanafody maraina sy hariva zay isaky ninona. Bonbon filaza indray zao hoaniny bonbon anao. Ozy izy le vadiny haniny bonbon spécial anao. Tsy maintsy mihinana fanafody. Ny apitsiny iny le vazaha raiky io tsy mihinana fanafody tsony. Alleluia. Gaga atraby mivady. Pasteur io anio tsisy rehefa tsy mihinana fanafody marary. Nefa le vazaha mihitsy nanapa-kevitra. Le vazaha anankiray efa 70 taona mahery. Sa ozy izy tsy hinana tsony. Alleluia. Ozy fahagagana ataovy alleluia. Satria nahita le anankiray sitrany izy. Le tsy nanisy oxygène tsony, ny apitiny koa izy tsy nanao tsony. Alleluia. Manao fahagagana io Andriamanitra. Ka ianao zao, za tsy maintsy hiverina any andafy. Alleluia. Mila famonjena any. Ary miandra antsika la France. Miandra antsika Europe. Misy olona maro hatramin'izay mpivavaka tao amin'ny vaon'ny oloko tany eo amin'ny 13-12 taom-pino. Tonga tany ray andro aho sabata voalohany nahatratratrany amin'ny 80 latsaka kely. Sabata faharoa 100 latsaka kely 3:30. Oza hoe raha nisy kely zany nijanona taty. Izy vazaha mena sofina maro nyvonjeny torotao. Ka ianao zao, za tsy maintsy hiverina any. Alleluia. Fa izao teneniny eo anilanao aza manorina ny fonao amina pasteur hoe. Kite hoe izy le mitady atory reny tenenao zay. Aza manorina ny fonao amin'ny pasteur hoe. Allo manorina ny fonao amin'ny Jesosy hoe. Izy vao nanorina ny fony ao amin'ny Jesosy. Ataovy alleluia mafy. Miandry antsika zao tontolo. Mila antsika amin'ny vazaha. Fa aza manao an'izany hoe rehefa ohatra pasteur ray ihany na dia tsy hivavaka. Rehefa ohatra pasteur ihany dia angatsitsika. Rehefa ohatra pasteur ihany dia atorototry. Dia volo no miteny anao an'izany. Atao vita ny Jesosy. Fa na iza eo na iza tsy eo anaraka anao a Jesosy. Efa novonjenao a tsy fiangonana namonjy azy pasteur. Ianao no namonjy a Jesosy. Afana fo amin'ny fanomponanao a. Alleluia. Ary na dia eo mihitsy ary le pasteur, na dia tsy eo mihitsy ary le pasteur metimety aminao. Eo mihitsy ianao no manam-porofo an'i Jesosy hoe asehoko aminao mihitsy Jesosy fa vao mainka mirehatra ary asa ty miorina ao aminao. Orakoraka mafy be zany. Antanino anilanao ao tsara ve anao hoe alleluia. Asandrato ny tananao kavanana. Avere zao Jesosy vao mainka iorina ihany ah. Vao mainka afana. Vao mainka iretra. Tsy miorina amin'izana amin'iza. Tsy manatena an'izaniza.
tsy mametraka amin'ny finoko amin'izany iza Mametraka amin'izana aminao irery any aminao irery any aminao irery any aminao irery any ianao no namonjy ahy ianao no namonjy ahy fa tsy paster fa tsy tsy paster olona tsy olona noho izany noho izany mirehatra foana irehetra foana amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy amen dia amen dia amen tsy teaka ho an Jesosy alleluia ilaina ny fiarahana mivavaka teneniny eo aniranao ilaina ny fiarahana mivavaka ilaina efa nyteneniko tamin'ny laroby zany fa tsika tsy mitovy ny makany atsena sy makany amin'ny grande surface sy ny miditra bus ny fiangonana tsy mitovy amin'ny fidirana bus izy nefa nandeha bus atsangano ny tanana izy aminareo reny mandeha bus ka mandray tanana ny eo anaty bus rehetra hoe manahoana daholy manahoana izy aminareo nefa nanao an'izany tsisy manao an'izany fa rehefa mandray bus fotsiny ianao dia vao misy seza malalaka tonga dia avy any fotsiny fitombenanao tonga dia hoe zay saty zany ny any fotsiny no miteny dia efa misy akisaka leo akaiky tsisy hoe manahoana firy ny ankizy tsisy an'izany hoe manahoana fahasalamana tsisy an'izany marina sa tsy marina zany ka tsy bus ato teneny eo anilanao tsy bus ato hoe ato fiarahan'ny zanak'Andriamanitra fiarahan'ireo olona mino an'Andriamanitra fiarahan'ny olona mbo vonjy fiarahan'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay fiarahan'ny olona andeha ho any an-danitra fiombonan'ny olona masina ataovy alleloia manomboka izao manomboka izao tsisy olona mandehandeha ho azy zany tsony ato mila mifandray tanana daholo zay mifankahita rehetrarehetra raha vao mihaony atsy amin'ny arabe ka misaron-doha fiadanana rahavavy fiadanana rahavavy arabaina rahavavy fa na tsy hainao ary izy hoe iza na iza dia rahalahinao io rahavavinao io anabavinao io tovy amen mirava amin'ny fotoana tsy hoe fakahita hitiny amin'ny arabeny ny ray eo aloha ny ray avatorina efa hita zao fa raha vavy samy misaron-doha dia tonga dia dépasena tsisy ahoana tsisy koa tsisy sava ampahereza izy andeha lolo kely raha vavy tahiny tompo mahereza aiza mody tovy amen zany fiangonan'ny olona masina ato fa tsy bus teneniny eo aniranao tsy tsena ato sady tsy bus ato hoe amen sa tsy amen izao dia zao mitsangana daholo aloha mitsangana kely vetivety miaraba olona 20 aingana faravakeliny dia teneno izy miaraba rahavavy hoe fiadarina ny tompo dia iza ny anaranao raha nada hoe arabaina tratsy mipasika hoe faravakeliny 20 antany io ny anarana fandray ohatr'izay mihitsika halleloia mahafinaritra sa tsy mahafinaritra dia asiviteka mafy sy halleloia mafy mazaho plasy daholo dia manaraka raha efa misy olona mipetraka eo anilanao ka ianao miditra avy any dia tsy ohatra ny any anaty bus hoe mipetraka dia misakisana ny rahavavy misakisana raisy no ny tanany dia ataovy fiadanana izy ataovy amen fiadanana rahavavy ho tahiny tompo rahalahy fiany fahasoavana dia tena fa tsy hoe koa le ohatra ny anaty bus misakisana dia samy makazy amin'izay
Pastera nikambanana eto de Jesosy fa samy maka ho azy. Tsisy samy maka ho azy tsony eto mifandray tanana de mifampiaraba de tena fiambonan'ny olona masina ataovy alleluia. Enonareo zany manko aho efa niteneko tamin'ny larobia ty zany nangataka amin'ny tompo mihitsy. Eo zao misy mpino miresaka amiko pastera, bloqué mihitsy pastera ny fidiram-bolako, bloqué ny asako, tsisy vola mihitsy. Tsara marihana aloha raha lasana baby fa izao tontolo zao mihitsy de tena crise zao tontolo zao. Manina hoe zao tontolo zao hatrany Frantsa any ny olona sahirana any, miasahirana ny olona any Frantsa any Europe, mialafo mividy mpiainana any. Eto Madagasikara manontany daholo nareo olona fa maninona daholo ny olona rehetrarehetra sahirana daholo. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lanitra, androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao, misokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy, misokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ny mikatso daholo ara fidiram-bolan'ny olona any, ny volany aposin'olona mikatso daholo. Androany amin'ity pasika ity misy zavatra tsy ataon'Andriamanitra isan'andro, tsy ataony isan-kerinandro, tsy ataony isam-bolana, fa amin'ity voalohany taona ity pasika ity ho ataon'Andriamanitra eo aminao sy ny ankonanao. Amen na mafy raha mino an'izany ianao. Alleluia. Zaho misy fotoana rehefa manontany an'i Jesosy, inona ho a Jesosy ny antony mahatonga amin'ny fiainan'ny mpino mbola mikatsonkatso hoe, mahatonga amin'ny fiainan'ny mpino reraka dia zao ny tenenin'i Jesosy anahy. Reo olo reo angerandry malala eritina mahery mivavaka, tsisy hevitra ireo raha hivavaka, fa dianiny reo mifo maraina amin'ny rombe folo aly reo amin'ny ray maraina reo fa mivavaka, miakatra tendrombohatra reo, vavaka tsy akijaniny reo. Zany namanginy fanahy masina reo raha fahamasinana tsisy hevitra. Raha mbola misy fiangonana mitandrina fahamasinana koa eto ambonin'ny tany, ty vaon'ny oloko ty anisan'ny voalondohany any mitandrina fahamasinana. Ataovy alleluia. Satria ny akamaroan'ny ziponareo reo dia le zipo mirefarefa amin'ny tany. Ny sarindony any sasany tsisy hevitra mihitsy. Raha resaka sakafo zany efa tsy hohanina daholo zao rehetrarehetra zao. Fahamasinana zany miainao anaty fahamasinana. Fa zao ny namanginy Jesosy ahy, zao ny namanginy fanahy masina. Ny olana kely amin'ny fiangonana io izy dia zao, samy maka ho azy. Maninona hoe? Nefa tsy zany ny atao anaty baiboly. Ny mpiara-mivavaka, ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpiray fanantenana, ny mpiara-mino, tsy samy maka ho azy zany. Miray saina, miray fo, mifampitatana. Fa zany ny anisan'ny nampianarin'ny tompo amin'ny fitenena fanahy masina. Maro loatra ozy izy le mpivavaka ao amin'ny vaon'ny oloko, amanaly ny amanetsiny. Any le olona ka samy maka ho azy, samy manao hoe miditra ao am-piangonana tsisy mifankalala, mivoaka ao am-piangonana tsisy mifankalala, samy manana ny fiainany. Dia nampahafantariny tompo ahy mihitsy. Ampahafantariny amin'ireo olo ireo fa tsy any anaty bus izy, tsy any an-tsena izy, fa ao amin'ny fiombonan'ny mpiara-mivavaka, mpiara-mino an'Andriamanitra, mpiray fanantenana izy, mifamatotra amin'ny aina, ohatran'ireny hoe mifanapatsinay ozy izy tsika. Mifaninona hoe? Mihoatra lavitra noho izany. Mpiray tampo amin'ny tompo noho izany. Tsy maintsy miray fo miara-miangona, miara-mivavaka. Halleluia. Mazava sa tsy mazava zany? Izy ny voninanao an'izay firaitsa-po sy firaitsa-tsaina izay. Halleluia. Teboka faharoa. Manompo ny rahalahy sy anabavy. Maninona hoe? Manompo ny rahalahy sy ny anabavy.
Jorna toko fatera amby folo. Ity Pasika 2023 ty dia Pasika ny fifankatiavana. Efa nitory an'izany amelohany andehanako nakany andafy. Tamin'ny herin'ny androany efa nitory an'izay. Tamin'ny larobia efa nitory an'izay. Fa androany dia mbola hitory an'izay. Jorna toko fatera ambin'ny folo. Andininy fadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Andininy faefatra. Dia nitsangana niala teo am-pihinanana Jesosy. Ka namielatra ny lambany. Ary naka lamba famoahana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany, dia napidina rano tamin'ny tavy izy. Ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra. Sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinany. Ary nakeo amin'ny Simona Petera Jesosy. Fa hoy Simona taminy: Tompoko, ianao va no anasany tongotro? Jesosy namalaka nanao taminy hoe: izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao ratsy izay. Fa hoy Petera taminy: sanatria raha anasany tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Andininy faharoa ambin'ny folo. Ary rehefa voasasa ny tongony, dia nandray ny lamba Jesosy ka nipetraka indray. Dia nanao taminy hoe: fantarareo va zay efa nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa airazao tompo sy mpampianatra azy no nanasa ny tongotsareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotry. Fianarana no avelako anareo, mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na nihiraka noho ny maniraka azy. Raha fantarareo zany, dia sambatra ianareo raha manao izany. Taovy amen zany. Ny tepoka faharoa dia hoe manompo ny ranada, ny rahalahy sy ny rahavavy. Tenenao zay ny eo nilanao: manompo ny rahalahy sy ny rahavavy. Anisan'ny zavatra mafy amin'ny olona ry havatra. Tena mafy amin'ny olona, zany hoe misahirana ho an'ny hafa izany, manompo ny hafa izany. Nahoana moa zaty pasteur Ertina be ty, zany andeha anompo anao, za no hikarakaranao. Nahoana moa za patron ty, za patron, za olona ambony, nareo olona sahirana, ianao mantra, za ndray no hikarakara aminao. Mafy amin'ny olona manao za sa tsy mafy? Ary zany daholo ny any olona, mora ny manompo olona ambony. Eno averiko indray mandeha, mora ny manompo olona ambony. Raha enao io no hoe tenenin'ny président de la république, avy enao de fa foany trano anano itsy eto ty kely itsy, ozy anao président io ataoko zany, iazakazaka mihitsy ianao manao azy. Mora ny manompo olona ambony. Fa antany anao a, raha ny gardien anao ny teny aminao, gardien anao: patron, itaty kely patron io anao azafady. Inona tedaviny lahy inona? Marina sa tsy marina zany? Sarotra amin'ny olona ambony manompo, sarotra amin'ny olona be voninahitra, sarotra amin'ny olona manakaja, sarotra amin'ny olona be vola, sarotra amin'ny olona manana ny maizy azy. Manompo zany tena sarotra izany. Ary manompo ny hafa zany tena sarotra zany. Sarotra zany manompo ny hafa zany.
raha ohatra ndraika io olona io mpanompanomeanao zavatra ka mpananonanonanao na mpikarakarahanao na mba hitanao hoe ohatrohatr'izay e, dia ozy izy ianao azy fity mifamaly fity mifamaly anao fa misahirana ho anio a. Rehefa olona hitanao fa nisahirana anao nanao zavatra ho anao dia mora aminao no manompo azy. Marina sa tsy marina? Fa raha misy olona fantatra fa tsy mahavita nin'inona io, mahantry io, mampalahelo io, tsy afaka maly soanao io, ohatrany tsy vita ny olombelona ny hoe hisahirana amin'io a. Ary zao ny ao ataitsika, ao zao ny ao atsaitsika. Inona moa ny azon'io atao amiko na anao zavatra ho azy a, inona moa no avaliny anahy? Zany no mahatonga ny olona malaina manompo ny namany. Fa teto amin'ity jaonina toko 17 ty raha latsenambavy dia nanome lesona Jesosy. Ataovy aleloia. Nanome lesona Jesosy. Teneniny eo anilanao nanome lesona Jesosy. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitrana.